Ao anatin'ny lafin'ny kolontsaina kosa mankalaza ny telopolo taona nanoratan Tononkalo i Dadarabe amin'izao fotoana izao. Efa nanomboka tamin'ny voalohany taona moa no nankalazana izany ary mbola mitohy hatrany izay fankalazana goavana izay misy kosa ny hetsika izay ho tanteraina atoato fanampanazavana avy hatrany. Za moa dia Dadarabe manao Tononkalo, Rabe Paul ny tena anarako, Dadarabe ny solona anarako entina anarana hitiko. Ny fankalazana fatelopolo taona dia entina miloha hevitra hoe velona ny teny malagasy. Dia fatelopolo taona nanoratako izany moa dia efa nanomboka tamin'ny voalohany taona 2024 ary tamin'izany fotoana izany dia nisy hetsika nataonay dia nisy boky anankiroa nivoaka izany ilay hoe hatramin'ny ahalalako anao sy ny tiako tena tiako. Dia ny hetsika amin'ity volana desambra farany taona ity zany dia misy hetsika anankiroa. Ny voalohany indrindra dia nisy sabotsy 5 desambra amin'ny 7 maraina ao mandrapatonga ny amin'ny 4 dia io dia hetsika famelabelaran-kevitra izy amin'ny loha hevitra hoe velona ny teny malagasy dia mamelabelatra hevitra ao zany ny mpampianatra Nalsora Valtera dia hiajaina Andrena Solo lehibe an'ny Avatsa UPM ny Union des Poètes et Écrivains Malgaches dia ny tenako. Dia misy ihany koa amin'ny fotoana io fifanankalozan-kevitra amin'ny olona mankafy ny Tononkalo. Dia eo moa zany misy fivarotana boky koa des séances de dédicace. Dia misy amin'ny farany ihany conférence de presse dia misy fiarahana amin'ny sakafo kely. Za moa dia eo foana amin'ny sabotsy 5 desambra io hatramin'ny 4 Ny hetsika faharoa dia ny zoma 12 desambra. Io zoma 12 desambra io amin'ny 7 alina ao amin'ny Le Pavé. Ao amin'ny Le Pavé ihany koa le sabotsy 5 desambra ao amin'ny restaurant Le Pavé Antaninarenina. Dia ny amin'ny 12 desambra zany dia cabaret Tononkalo. Zany hoe cabaret Tononkalo iarahako amin'ny Rija Ramanatoanina. Zany hoe i Rija Ramanatoanina manao hira dia izaho manao ny antsa Tononkalo sy ny olona mamaky miaraka amiko reo Tononkaloko zany. Dia misy feo gitara sy feo mbaly miaraka amin'ny Colbert sy ny Ny. Amin'io dia misy fisakafoanana ihany koa zany. Dia ny vidim-pidirana moa dia 3 alina ariary, zany hoe 150 000 francs zany, ary efa ao anatin'izay ny vidin'ny sakafo. Dia ny fanasana amin'le zoma 12 desambra dia efa azo raisina ao amin'ny Le Pavé, restaurant Le Pavé ao Antaninarenina sy ny Nectar ao Akadifotsy, Akaditapaka zany. Dia le sabotsy tsy misy vidim-pidirana, zay mariako le sabotsy 5 desambra tsy misy vidim-pidirana fa tonga daholo tsy misy fombafomba, fa le zoma 12 desambra no misy vidim-pidirana zany, misy invitation azo raisina zany. Zay le izy amin'ny akapobeany. Dia amin'ny lafiny iray zany dia manentana antsika rehetrarehetra zany ho avy amin'le 5 desambra io dia amin'le 12 desambra ihany koa le cabaret Tononkalo. Ny zavatra tena lehibe moa zany dia le loha hevitra hoe velona ny teny malagasy. Ny velona ny teny malagasy satria zavatra lehibe loatra izy io eo amintsika satria ny teny no iarahantsika. Ao ny tena misy le hoe fanahy malagasy ao anatin'ny tendry, ao ny fomba eritreretana, ny fomba isainana, ny fomba entina mifandray, ny fomba entina mianatra ary ny fomba entina anaovantsika malagasy izay mahatsika manokana. Dia izay no nandraisana ny teny hoe velona ny teny malagasy.